Vatimpana et ni pasteur Barbier Christina. Tsy misy masina tahaka an Jehova, fa tsy misy afa-tsy anao, ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamanitsika. Amen. Ivavaka isika tompoko. Manety tena eto anatrehanao, ray zanaka fanahy masina tsara indrindra. Ianao ilay Andriamanitra nahary anay. Ianao ihany koa mbola nanome fofinaina anay amin'izao maraina izao, ahafahana manisa ny andronay sisa. Mideranao zay, mankalazanao zay, manome voninahitra ny anaranao zay miaraka amin'ireo mponiny lanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao nanonona anay ny hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Misaotra Jesosy. Misaotra fa tsy nataonao rembo ny fahavalonay tamin'iny alitsary-pahafatesana iny, fa mbola narovanao ary nomenao zao andro vaovao zao indray. Mankasitraka Jesosy malala, tsy noho ny fahendrenay na ny fahamasinanay nanomezanao an'izany, fa mbola ny famindramponao zay tsy hita lany ety an-tany. Mankasitraka Jesosy malala, misaotra Tompo, mamelany elokay mamindrafo aminay ray antso ny anaranao amin'izao maraina izao zahay, satria tsy mendrika Tompo, ny mpanota indrindra mbola indro ankehitriny manantona anao, satria zay manantona anao manko tsy mba misy ho lavinao. Misaotra Jesosy amin'ny famelan-keloka zay raisina isanandro zay avozinao isa-maraina araka ny teninao, ary dia miteza indray ianao Jesosy. Raha mela ny elokay amin'ity maraina ity dia anamboatra ny fananay ihany koa, anome sakafo soa mahavoky ho an'ny fananay mba tsy raparapanay anatin'ny aizina amin'izao andro mahaory izao. Koa misaotra Jesosy malala, mankasitraka Tompo, misandrata amin'ny avo indrindra ianao, anao dera, anao nihaja, anao ny voninahitra, mandraka izay. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, avy any Nazareta ry havana. Anio dia tahaka an'izao indray ny lohateny ny fampaherezana izay zaraina amiko sy aminao amin'izao maraina izao. Manao ahoana no ampiasaiko ny talenta izay nomenao ahy? Zany ny lohateny lehibe hitaritana antsika amin'izao famakina ny soratra masina izao, ka jerentsika ny filazantsara ny Kristy Jesosy nisoratany Matthieu 5:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 30. Vakina izany amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary noho nanantona ilay nandray ny talenta 5, dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe, Tompoko, talenta 5 no natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta 5 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky. Natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary noho nanantona koa ilay nandray ny talenta 2, dia hoy izy, Tompoko, talenta 2 no natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta 2 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa noho nanantona kosa ilay nandray ny talenta iray, dia nilaza hoe, Tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao, mijinja eny amin'izay tsy namafazanao, ary manangona eny amin'izay tsy nanafahanao. Dia natahotra aho ka lasa nandevina ny talentanao tao amin'ny tany. Indry lasanao ny anao, ary ny tompony namaly ka nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina. Efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako aho, ary manangona eny amin'izay tsy nanahafako. Koa tokony ho nampanana ny volako tamin'ny mpananana vola ianao, ka raha tonga aho dia ho nandray ny ahy ambanjanany. Koa alao aminy ny talenta dia omeo ilay manana talenta 10, fa izay rehetra manana dia omena ka hanambe izy, fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary ary ho any amin'ny maizina ny velany ny mpanompo tsy mahasoa
any no hisy ny fitomanina sy ny fikotroanify. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanamasina. Tompo sy mpanompo, izany no lazaina sy ambara eto amin'izao tantara izao. Ary izany toe-javatra voatantara izany dia voalazan'i Jesosy mazava tsara fa mitovy izy amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tompo sy mpanompo. Ny tompo voalaza ao dia tompo manan-karena, tompo endry, tompo manana fitokisana fatratra amin'ny mpanompony. Ary ny mpanompo kosa dia mpanompo marobe, asehon'ny fiainany ny mahasamihafa azy, na volokoditra izany, na fiaviana, na fiteny, na tanjaka mampahaizana samihafa. Eny be da be, nefa iray ihany ny tompoina. Ny iray ihany ny tompo izay tompoina. Ka izany mpanompo izany sy tompo izany no resana eto. Na taloha mantsy sy n'ankehitriny ry havana, dia fanao ny mpanan-karena tokoa ny mandeha lavitra mba hizahan-tany, haka-rivotra, dia mba nanao toy izany koa ny Grika sy ny Romanina fa izay. Ary dia izao rahalehilahy izao izay voalaza eto amin'ny tantara dia tapa-kevitra ary andeha lavitra. Koa dia niantson'ireo mpanompony izy, koa ny teny mba hizarany ny fananany. Fa nahoana ho isika no zaray ny fananany? Ny asa samihafa izay ataon'ny mpanompo amin'ny tompony mantsy, ny vokatra izany asa samihafa izany no mampitombo fatratra ny haren'ny tompony. Indrindra raha samy mahatoky tokoa ireny mpanompo ireny. Ohatra hoe nomena azy hoe mitantana trano fivarotana, nomena ampiasa fiarakodia ohatra, mampitombo ny biby fiompy, amam-boly, sy ny sisa sy ny sisa. Eto dia andeha rahalehilahy manana mpiasa maro, ary andeha lavitra izy ka dia miantso ny mpanompony mba hizarany ny enazy indray eto ny vola, mba hampitomboiny ireo mpanompo ireo. Tsy mba nametraka didy sy ho zakan'ny mpanompony akory ity rahalehilahy ity, sanatria izany fa voatombatomba ny tsirairay avy ny hery mampahaizany ireny mpanompony ireny. Asa tao sy adidy efaina ity atolotra sy zarazaraina ity. Dia izany ary no mahasamihafa izay nomena azy avy. Ka ny anankiray teto izy araka ny tantara nomena 5, ny anankiray nomena 2, ny anankiray nomena 1. Toy izany koa ny fanjakan'Andriamanitra hoy Jesosy. Ry havana, Jesosy ny tompo ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tompo manan-karena indrindra izy, fa tompon'izao rehetra izao na ny hita na ny tsy hita maso. Izy mantsy no nahariana ny zavatra rehetra araka voalaza ny Jaona 7:20. Ka nandao izao tontolo izao izay nanorena ny fanjakana ary Jesosy rehefa avy nitsangana tamin'ny maty. Tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho izy, fa ireto no eto amin'izao tontolo izao. Zany ene no lazainy tamin'ny ray. Koa dia ny mpianany, isika rehetra izao mpanaraka azy, no mpanompo nametrahany ny fitokisana hampitombo ny fanjakany amin'izao asa nametrahany fatratra atsika izao. Ka zany natonga azy amin'ny Matio 7:20 any milaza hoe mandehana ozy ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ry havana malala mihaino maraim-baovao, ry havana malala mihaino ao anatin'ny serasera. Efa nizara fananana tamintsika mpanompony tokoa Andriamanitra. Ao ny nomena be, ary ao ny nomena kely. Izany efa nomenantsika izany no lazain'ny Paoly apôstôly hoe zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Eny ry havana, tena samihafa tokoa. Ka na inona na ny manao ahoana no azonao, na be na kely. Ary moa hanome tsininy nahary va izao sy ianao noho izany fahasamihafana izany? Tsia, tokony tsy hanome tsinitsika. Satria hoy Paoly
any amin'ny Romanina any hoe momba n'izany fahasamihafana izany. Miara-miasa ozy hahasoa. Romanina 7:20. Miara-miasa hahasoa ao amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'ny Kristy sy ny fanasoavana ny namana. Fa ny araka ny tenitsika malagasy mantsy hoe tsy mahay sobika mantsy mahay fatambary. Ka raha tanana andray avokoa moa dia aiza kosa ilay tongotra andeha, ary raha mahasoa avokoa moa dia aiza ny sofina andeha. Eny ry havana, miverina mitantaratsika ilaina fampitomboana ny talenta rehetra nomena. Ka izany fampitomboana izany no asa asainy Jesosy atao, dia ny fampiasana ny fanomezan-janahary antsika tsirairay avy. Ary tokoa izy hoe izay mino ahy aneo ozy ny asa ataoko no ataony koa. Tsisy resaka teto hoe izay mpitanjana na izay dekona ihany na izay mpandray fanasany tompo ihany, fa izay mino ahy ny asa ataoko ozy no ataony koa. Asa mpamonjena izao tontolo izao nateraky ny fitiavan'Andriamanitra manko ny asa atao. Ary zany eny ny fampielezana izany asa izany eran-tany no asa tokony hataon'izay mpanaraka azy. Ravana malala, miasary, andao hiasary. Kanefa izao, hoy indray Paoly any amin'ny Filipiana any hoe miasa nefa ozy amin'ny tahotra sy ny hovitra. Koa andao ampiasao ny talentanao. Andao ampiasako ny talentako. Fa araka izay efa natao tamin'ireo mpanompo voalaza ireo no mbola hatao amintsika koa. Izany hoe mbola hampamoahana isika. Ela vao tafaverina tany amin'izay nalehany ilay rangahy voalaza teto amin'ny tantara. Raha vao tonga nefa izy dia nampiantso ireo mpanompony izay nametrahany ny fitokisana ny amin'ny volany no zavatra nataony voalohany indrindra. Hampitomboina mantsy ireny vola ireny vola nozaraina ireny, ka ilainy ny azy ambanjanana. Raha fiteny baiko izany dia ilaina benefisy. Dia tonga ireny mpanompo ireny hampamoaina ny amin'izany. Ka eno inge ny teniny anankiray teo amin'ny anoloan'ny tompony. Tompoko, talenta 5 no natolotra ho ahy. Indro talenta 5 hafa koa no tombony azoko. Rariny, tena rariny ry havana raha nahazo tombony izany mpanompo izany, raha ny andininy 4 no tsaroana. Fa izao mantsy no voalaza ao. Ary niaraka tamin'izay dia lasa izy ka nataony varotra izany. Ary toy izany koa ny faharoa, samy nahazo dera tamin'ny tompo ireo mpanompo voalaza voalohany sy faharoa ireo. Ary toy izao ary ny filazan-toetra no lazainy tompony azy. Mpanompo tsara, mpanompo mahatoky, nomeny toerana hifaliany tokoa izy ireny. Ary dia mbola hoy indray ilay tompony hoe midira ary ozy amin'ny fifalian'ny tomponao. Endre zany ry havana. Fankasitrahana tsisy toy izany anie zany ry havana. Fa eno kosa ny teny natao tamin'ny anankiray izay tsy mba nampiasa ny talenta nomena azy, mpanompo ratsy fanahy. Izany no mba filazan-toetra azo. Indrisy mantsy mampalahelo, toerana any amin'ny mahaizina no nomena azy. Izany no anjarany. Fa mbola miampy ireo filazana izao koa, mpanompo tsy mahasoa. Mampatahotra izany teny izany ry havana. Asa ianao raha mba manao ahoana ry havana malala. Akory ny talentanao? Dia izy ao mitory koa dia milaza hoe akory ny talentako? Manao ahoana ny fampiasanao azy? Dia mbola milaza koa ao mitory hoe nanahoana ireny nampiasako ny talenta nomenao ahy Andriamanitra. Raha ny amiko manokana ry havana malala izao izay mitory, dia izao no mba lazaiko, mba hindrana ny tenin'ny Paoly hoe ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray lohany no ataoko, manadino izay zavatra aoriana, ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho, azahoako ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony
ao amin'ny Kristy Jesosy. Tiantsika Jesosy mbola miala nenina amintsika. Mbola miantso antsika hampiasa ny talenta izay nomena antsika. Any an-danitra mantsy ny tompontsika ry havana. Efa ho 2 taona izao ho avy nefa n'izy ka aoka isika hiomana fa mbola hampamoahina isika izao fa ho izy indrozy afainganao ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Amin'izao andro sarotra izao ry havana, asa fa tsika bary intsony izao, asa fa tsika bary. Ry nomen'Andriamanitra fitahinana amin'ny fiainana ka manana ny vola aman-kareno. Ry nomen'Andriamanitra fahasoavana be da be ao amin'ny fiainana. Ry fotona solotry ny tanka be fahazana sy be fahalalana. Ry be herim-po sy be tanjaka. Ry nahazo fanambinana samihafa. Aoka tsy adinontsika fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika natoizao antsika noho n'ilay rano soana latsany teo Kalvari. Andao ry hiara hifofotra sy hivelivy mba hampandroso ny fanjakan'i Kristy. Ka hiara miteny hoe fa ambarako eto izao ny fahafoizan-tenako hanompo anao raiko, tsy andrarak'ilombian-doha fa tena hanao ny asanao tokoa. Na ny saiko na ny aiko, ny androko ny hareko, ny fanahiko Jesosy, foiko ary entiko manao sy manefa izao fanompoko izao. Dia ho faly isika amin'ny fiavian'i Kristy Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Raha hiteny amintsika tokoa izy hoe mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Amen. Vavaka isika tompoko. Sotra be da be Jesosy makasitraka nanomezanao anay talenta maro afanahy mampandroso ny fanjakanao. Indrisy mantsy kitena izay zanak'olombelona, indrisy mantsy kamo izahay eny fanatia izay kristiana aza, indrisy mantsy mbola variana amin'izao fiainan'izao izahay ka manao fanenena mihitsy matetika tsy te hampiasa an'ireny talenta nomenao ireny Jesosy malalako. Mamelany elokay mamindrafo aminay. Noraisinay ny teninao Jesosy mba tsy ho sanatriaka handalo fotsiny izany Jesosy, fa hiletika ty anatin'ny fo sy fananay amin'izao sisa izao. Ahafahanay mamindra ny famindranay, ahafahanay manao be da be ao atao amin'ny fanjakanao Andriamanitra fa mbola hampamoana tokoa izahay. Misaotra Jesosy amin'ny teninao, dia taio ary ny mpanomponao tsirairay avy amin'ny tean'io ty hampiasa ny talentany avy ahafantarana tokoa fa iraky Kristy izahay. Misaotra mpamonjy malalako, misaotra Jesosy Tompo. Raisy ny fitahihina sy ny tsodranomasina omena amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Tayanao an'i Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao an'i Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao an'i Jehovah ka hanome anao fifaliana sy fiadanana. Raisy ny tenin'ny Tompo izao, koa satria fantatrareo raha teo izany ry malala, dia tandremo fandrao ho voataona ny fahadisoany ratsy fanahy ianareo, ka ho lavo hiala amin'ny izay iorenanareo. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Ho azy ireny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay ho an'ny mpanompony kosa ny fampiasana ny talenta, izany no antom-pisiny, ny antom-pisiko amin'izao fiainana izao. Aleluia, aleluia.